Toy izao no zavanisy tao Ambohimanambola nandritra ny fampelezan-kevitra izay nataony ny kandidana an-tenainy ary notrony ny filoha Marc Ravalomanana izay filoham-panorona ny Antoko Tim sy ny solombavambahoaka Jerry Randriambolaina. Zava-dehibe sady ny fahatongavan'ny mponina Ambohimanambola tahaka izao hoy Andriamatoa Marc Ravalomanana. Saingy ny fanohanana azy hatrany amin'ny fandatsaham-bato ny 17 ny volana Novambra no tena fanohanana. Deja nataoko hoe rehefa tonga fa 17 volana Novambra fidio na tenainy defa ny lalana fahavalo amin'ny conseiller ko defa veltsika mijery zay tokony atao ndray rehefa aveo. Vehivavy ary saina an-tenainy efa anana ny traikefa raha fitantanana komina satria efa isan'ny tantana tao amin'ny komina Ambohimanambola ko targetra ny anatsara hatrany ny fiainam-bahoaka. I madame Natenaina no kandidatiko Madagasikara eto Ambohimanambola. Io no natolotry ny atoko tiako Madagasikara, io no natolotry président Ravalomanana, io no nahazo tsodrano taminy. Niara-ny asa foana zay nandritra ny efa taona. Hita ny zavatra efa vitany, hita ny zavatra efa nataony, hiara iasa izay ary hampandrosoany ty commune Ambohimanambola ty. Antoko tiako i Madagasikara, antoko mitsinjo ny fiainam-bahoaka ary tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsom-bahoaka. Misaotra betsaka dada amin'ny fahatongavana eto androany, tsidika anay zanaka ary mifanotrona amin'izao fampelezan-kevitra atao izao. Manome toko zahay fa tsy andraraka ilombiandoha fa hiady mafy, hiasa tsara, hampandany anay ao anatin'izao fifidianana be ny tanàna izao. Hiasa tsara koa ary hiasa mafy mba ahatonga an'ity commune anay ity mba ho commune mandroso tsy mena mitady commune hafa.